Sumpatra ny latra nanao zay anako aminao naleko mitsiretsiary raha ijaly toy izao maro be ireo efa hitako tsy nampiraky ayako asa loatra fa ianao no tsy hitako tory aza jery ahitsony reo masonao ireo ataoviko zay tsy andrenesako andrenesako le feonao malefako tsy azoko androtsiray fa vao maikako andratra ny aty foko sy fanay. Ok, ny hira anarantsika zao dia hiran'ny Lalatina, ny lohateniny tsy anjarako ianao. Mialatsiny fa somary sahirana ny tanako tamin'ilay izy fa le gitara somary efa antitrantitra le cordany. Ok, alors tonga dia tomboka intro manomboka amin'ny A bémol majeur 9 dia ohatran'izao ny faneniny. Atao amin'ny quatrième case ianao zany dia jereo tsara le tanako dia eo le diagramako zay ny faneniny dia rehefa eo tazominy reto fa ny basse fotsiny maka atao amin'ny troisième case dia lasa E bémol miaraka amina basse na G. Ohatran'izay koa ny faneniny zay. Dia rehefa avy eo ny tanana ato atao ohatran'izao indray eto amin'ny troisième eto amin'ny quatrième case eny ianao dia jereo tsara le diagramme. Isao zay dia rehefa avy eo B bémol eo amin'ny première case. Ok, dia tazomina ny paozin'iny tanana iny dia makany amin'ny sixième case ianao dia lasa E bémol majeur. Ok, zay ok dia mijanona eo ihany ianao fa milasa E bémol majeur 7 ty atao amin'ny huitième case ty nefa atao amin'ny septième case dia zay mahatonga anazy E bémol majeur 7. Ohatran'izay ny faneniny. Zay ny avy eto. Ok, zay. Dia rehefa eo misy accord efatra mifanesy eto amin'ny troisième case ianao manomboka C mineur 7. Ok, dia rehefa avy eo B bémol miaraka amina basse na D. Zany hoe tia ingaina dia rehefa eo maka atao amin'ny cinquième case ianao dia zay mahatonga anazy basse na D. Ohatran'izao zany B bémol fa atao basse na D. Dia asiana an'ity note atao amin'ny deuxième corde sixième case ty. Zany ok, B bémol miaraka amina basse na D iny dia rehefa eo makany amin'ny E bémol majeur sixième case. Ok, dia rehefa eo maka atao amin'ny huitième case ianao dia F sus 4. Ty mahatonga anazy sus 4. Ohatran'izao zany F majeur dia sus 4. Deuxième case onzième, deuxième corde onzième case. Zay. Alefako tsy moramora. Dia rehefa eo iny zao le couple voaloha dia rehefa eo eto amin'ny ty adiniko na ame an'le accord teo E bémol mineur miaraka amina basse na G bémol izy ty. Zay ny anarany. Dia rehefa eo B bémol majeur. Dia rehefa eo makany amin'ny sixième case E bémol dia rehefa eo E bémol majeur 7. Ok, dia rehefa eo C mineur dia B bémol miaraka amina basse na D. Dia rehefa eo E bémol majeur dia rehefa avy eo F sus 4. Zay.
dia manomboka amin'izay le hira be bémol majeur aty amin'ny afaka atomboka aty amin'ny 6e case le izy fa raha tsy diso raha mijery an'le live ianao aty amin'ny première case ny anombohany anazy okay. Dia rehefa avy eo lahatra maka atao amin'ny 5e case ianao dia D mineur 7 lahatra tazomina ny paoziny tanany iny maka atao amin'ny 3e case dia lasa C mineur 7 nanao zay niaonanao dia tia be bémol majeur aty amin'ny 6e case dia ny antony hitendrena anazy eto raha mihainao an'le live ianao dia hainao tsara mihitsy tia atao amin'ny 6e case aty amin'ny première corde ty zay mahatonga anazy hitendrena eto rehefa avy eo mijanona eo amin'ny 6e case iny ianao fa mitendry E bémol majeur 7 naleko mitsire okay. Naleko mitsire dia miverina amin'ny be bémol indray retsiary okay. Dia rehefa eo raha hijaly toy izao C7 raha hijaly tia F7 okay. An'izao ny F majeur dia F7 zay okay. Dia miverina daholo reny ny accord reny hatreo amin'ny E majeur 7 sy be bémol dia raiky vetivety fotsiny marobe rehefa hitako D mineur 7 dia rehefa C mineur 7 tsy nampiraiky ayako B bémol majeur dia rehefa eo E majeur 7 indray efa hitantsika daholo reo le asa loatra raha fahianao B bémol dia mamarana an'le toniny amin'izay izy tonga dia F7 fa tsy C7 tsony manjary tsy ahitako toriny faranana B bémol majeur F7 B bémol majeur okay. Dia eto misy accord telo fa andeha akany amin'ny fiverenana izy dia ohatran'izao iny B bémol dia rehefa eo 3e case C mineur 7 dia rehefa eo B bémol miaraka amina basina D zay dia makany amin'ny 6e case rehefa manomboka ny fiverenana E bémol majeur 7 okay. Dia raha mihainao an'le live nareo dia maheno ohatran'ny mélodie kely ohatran'izao zany rehefa tapy ty aza-tsery aintsony dia eo amin'ilay intsony okay. Eto amin'ny aseho koa ilay diagramme fa manomboka eto amin'ny 8e case ianao dia eo amin'ny 3e corde sy 2e corde dia rehefa eo 10e case première corde aza-tsery aintsony okay. Dia rehefa eo ireo masoko B bémol majeur dia rehefa eo rehefa tapy zay tia A basse dia rehefa eo G mineur 7 ataoviko zay tsy andrenesako ty G mineur 7 eto amin'ny 3e case jereo le diagramme okay. Dia rehefa eo C7 andrenesako efa hitantsika ty andrenesako lay feo F7 eto amin'ny première case dia miverina daholo miverina indray moa zany tsy miverina daholo miverina E bémol majeur 7 le feonao malefakiny dia eto indray raha tsy tianao dia aza tendrena fa tendreo indroa fotsiny le E bémol majeur 7 le feonao malefakiny dia miverina B bémol tsy azoko androtsy dia mijanona B bémol majeur iny fa vao maiky ako okay. Fa vao maiky ako dia rehefa eo F7
andratra F7 dia mijarina F7 iny ny aty foko sy fanahy be bémol majeur ok dia alohany makany amin'ny tony faharoa F7 fa aty amin'ny 8 amikazy ohatran'izao fitendry F7 dia rehefa eo soriny reto dia tonga dia izao tendrena ohatran'izao fotsiny dia tia E bémol miaraka amina basina F ohatran'izao zao ny E bémol dia atao basina F zay zany